hafakely sady tsy fahita firy izany hoe mandany fahazahoana zom-pirenena frantsay fa iny Aina RAHARINARIVONIRINA tovovavy malagasy 20 taona efa nianatra sy nonona efa taona tamin'ny Frantsa dia nandalo sy handray izany. Toy izao ny antony araka ny fanazavany tao amin'ny pejiny. Noreresena lahatra fa maro ny tombotsoa azoko raha manana ny zom-pirenena frantsay ary isy ny lalana hisokatra maro ahy. Tsy fankalana nefa nahavonavina no antony tsy andraisako azy fa tiako ampisehoana fa afaka ny hotafita amin'ny fiainana na tsy manana izany azy. Ary na dia ny zom-pirenena malagasy fotsiny aza no ananako dia ho lasa lavitra amin'ny fianarana na ny asa ataoko. Tsy maninona mihitsy na tsy maintsy lahatra adiny firy eny amin'ny ambasady ary angataka viza rehefa ho any fa misy varavarana afaka hisokatra foana ho an'ny malagasy. Betsaka ny manontany hoe ko maninona azy any nianatra tany Frantsa efa taona? Ny valiny very efa taona tany aho ary na ny teny malagasy aza lasa sahirana. Tsy vitan'izay fa mbola nilaza Aina fa fony izy niainga nianatra tany Eropa dia tena nieritreritra fa izany no tanjona lafatra indrindra ary tsy nahita zavatra tsara momba ny Madagasikara mihitsy izy. Kanjo no ny tany dia fahadisom-panantenana no hitany fa tsy arak'ilay sary no entiny niala teto. Namoaka taty les images ampisehoan'ny olona any an-davitra hoe tsara be dia ohatrany hoe ny olona any mahafinaritra fa rehefa tonga any a dia voalohany aloha lafo be ny fiainana any faharoa ny olona ohatrany miavonavina le racisme koa le stéréotype ataon'ny olona rehefa hoe tsy vazaha dia misy ohatrany hoe malagasy ianao sa exotisé loatra le malagasy. Fa iza moa i Aina? Tovovavy mana-talenta amin'ny hira ary manana tarika mpihira mihitsy izy. Tia mandihy ny dia polynesiana koa, nianatra filozofia nandritry ny 7 taona ary mahafolaka ny tenim-pirenena frantsay sy anglisy. Ankehitriny izy dia mandalina manokana ny tantara, ny teny ary ny kolontsaina malay. Ny antony tamin'ny taona lasa dia nandalo tany Malezia i Aina ary nahita fa firenena mitovy amin'ny Madagasikara ihany izy, na fiteny na kolontsaina sy tantara saingy mitazona tanteraka ny maha izy azy. Za tamin'ny volana aprily nandeha tany Malezia mieritreritra hoe ohatran'ny Madagasikara ihany ny aty fa mivoatra kokoa dia mba tiako ny fiainan'ny Madagasikara dia manao izay afara mba mivoatra kely andro fotsiny amidy. Rehefa nakany Malezia dia nahita olona mivelatra ny saina fa mahatazona ny mahaizy. Manana foto-kevitra ijohony Aina ary manana hafatra manokana ho an'ireo tanora toa azy. Tiako apetraka dia miarahaba amin'ny maha malagasy anao dia ataony ihany mandala ny tantara sy teny fa zavatra mahafinaritra be ny teny malagasy ny tantara malagasy. Izay ary ny hafatra aza menatra ny mirehare amin'ny maha malagasy anao.